Ny lohevitra menantsika ty marainy ity dia makasika ny atao hoe ny andro farany dia niteboka faharoa na andraisantsika andindininy makasika an'izay dia ny hoe ireo pirofo anankidimy lehibe lazain'ny baiboly makasika ny andro farany. Hojery isika reto andiny soratra masina reto ty marainy ity tsika dia somary amaky andininy maromaro. Ny antony mianatra ny sitrapony tompontsika androany. Hovaikitsika reto andininy reto zay tokony ho raisitsika. Bolana 3:20, andininy 8:20. Jeremia 7:20, andininy 1:20. Korintiana 2:20, andininy 4:20. Matio 4:20, Daniel 2:20, 3:20. Ray Petera 4, andininy 7. Obolana 7:20, amin'ny andininy 8:20, amdika teny Jesosy mamonjy. Ovakiko avy hatrany, azo antoka fa misy ny farany ary tsy ho foana ny fanantenanao. Jeremia 7:20, 1:20. Amin'ny agnaran'i Jesosy, fa izaho malala ny hevitra iveroko anareo Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany. Daniel 2:20, 3:20. Daniel 2:20, andininy 3:20. Amin'ny agnaran'i Jesosy, fa mandehana ianao mandra-piavy ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany. Mateo 4:20, Mateo 4:20, andininy 4:20. Amin'ny agnaran'i Jesosy, arotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakany ity, voavolombelona amin'ny firenena rehetra, dia vao ho tonga ny farany. Korintiana 1:5:20, andininy 4:20. Ray Korintiana 5:20, 4:20 amin'ny agnaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia avy ny farany. Ary amin'izay dia tolona ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoanany ny fanapana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Farany Petera voalohany 4, Ray Petera 4, andininy 7. Amin'ny agnaran'i Jesosy, fa atombotra ny farany zavatra rehetra, koa indre mahonona tena ho amin'ny fivavahana. Aleluia. Andiny soratra masina maromaro miresaka manokana ny amin'ny fisiany farany na ny andro farany. Na ny testameta taloha, na ny testameta vaovao, na ireo epistily izay nosoratan'ireo apôstôly,
dia samy maneho sy mampafantatra antsika ny mazava-dehibe ny tokony hafantarantsika ny fisininy atao hoe andro farany. Solomona dia nanoratra amin'ny boky ny Obola amin'ny dikatenitsika manao hoe azo antoka fa misy ny farany. Zany zavatra azo antoka izany a zavatra tsy mampisalasala. Zany zavatra azo antoka izany a dia zavatra azo raisina, azo inona, azo ekena. Ny fisiny andro farany ry havana malala dia tena zavatra marina ara-baiboly, azo inona, azo eritreretina, azo akana lesona ihany koa. Jesosy dia nampianatra ao amin'ny Jaona toko 4:5. Jaona toko 4:5. Amin'ny anaran'i Jesosy, moa ianareo tsy manao efa-bolana no sisa dia tonga ny fararano. Ino lazaika aminareo? Atopazy ny masonareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sady hojinjaina izy. Miresaka na miandro farany Jesosy ny amin'ny taom-pijinjana lehibe ary noresany manao hoe nareo izy dia manana famantaranandro, famantaranora, efa-bolana sisa tonga ny fararano. Dia atopaso ny masonareo jereny anan-tsaha le sateneny Jesosy ity zao tontolo zao ity. Atopaso ny masonareo jereny zava-misy, jereny tranga rehetra miseho. Izany ho Jesosy alalanareo fa efa tao pijinjana izao, efa andro farany izao. Tsika olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra dia tokony hafantatra bebe kokoa ny amin'ny fanambarany baiboly na ny ten'Andriamanitra na amin'ny andro farany irepirofo zay tsy azotsika ialana na amin'ny fahatanterany baiboly na izay nolazainy Jesosy na izay nolazainy apôstôly makasika ny andro farany. Mateo 4:20 dia rehefa tranitsika ray amin'ny repirofo ny amin'ny andro farany izay noresan'i Jesosy. Mateo toko 4:20 andininy 7 na dia andininy 9 fantatsika azy. Ireo pirofo 10 ny andro farany. Mateo 4:20 dia manomboka amin'ny andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary mipetraka teo an-tendrombohitra Oliva Jesosy dia nanatona azy mangingina ny mpianany ka nanao hoe lazao aminay izay andro atongavany izany ary izay ho famantarana ny fiavianao sy ny fahatamperana izao tontolo izao. Ary Jesosy namalaka lalao taminy hoe mitandrema fandrao isa mitaka anareo. Maro no avy amin'ny anaraka na hoe izao no Kristy ka maro no voafitany. Andre ato sy filazana aty ianareo koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy tonga izany nefa tsy mbola tonga ny farany. Isy firenena hitsangana mely firenena, isy fanjakana hitsangana mely fanjakana, isy mosary horohorotany amin'ny tany samy hafa. Izany rehetra izany no fiandohan'ny fahoriana. Ary dia tolony ho amin'ny fahoriana ianareo ho vonony ho alan'ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Ary amin'izany andro izany dia ho tafitonany maro ifampiapanga, ifankahaly izy. Ary isy mpaminany sandoka maro hitsangana amitaka ny maro.
noho ny abeny tsy fakandoavan-dalàna dia iamangatsika ny fitiavany maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Miresaka Jesosy ny amin'ny tranga misy toe-javatra izay iainan'ny olona porofo ny andro farany. Andray aty filazana aty firenena mitsangana mamely firenena, fanjakana mitsangana mamely fanjakana, ororotany arety mandringana sy ny sisa maro isan-karazany zay fa samy hitatsika miseho mitranga riavana malala amin'izao vaninandro misy antsika izao. Zany dia porofo fa tena andro farany zao, tena andro farany zao. Timoty faharoa toko fahatelo, ro Timoty toko fahatelo, Timoty faharoa toko fahatelo, famantarana faharoa dia manomboka amin'ny andiny voalohany amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary aoko fantatrao izao any amparany any dia isy andro mahory ny olona ho tia tena, ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavona, tena ratsy, tsy manoro raisireny, tsy misaotra, tsy manaja zay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy maholim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamatika, kirina, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra ny fitiavana an'Andriamanitra, manana ny endriky mitoe-panaraka an'Andriamanitra, nefa mandany heriny ireniko dia ala viro. Any amparany any dika tentsika moa dia miteny manao hoe isy andro mampity toso. Ny olona ho tia tena, ny olona ho tia vola, mpandoka tena, mpiavonavona, tsy manaja ray aman-dreny, tsy manaja zay masina, tsy manana fitiavana voajanahary, mpanontolo fo sy ny sisa maro samihafa. Endriky izay lazain'ny Baiboly toe-java misy amin'izao andro farany zao. Timoty voalohany, Timoty voalohany toko fahaefatra, ny andiny voalohany, tapany voalohany, ireporofo ny andro farany. Fahatelo, Timoty voalohany toko fahaefatra andiny voalohany, amin'ny agnaran'i Jesosy, fa ny fanahy milaza marina fa amin'ny andro aoriana dia iemotra amin'ny finoana ny sasany. Ny fangatsiam-po, ny fiemoran-dalana, entin'ny Baiboly manaporofo andro farany zao misy atsika zao. Miemotra amin'ny finoana ozy, ny olon'Andriamanitra maro miala amin'ny fanarana an'Andriamanitra, miala amin'ny fankatoava, mivily amin'ny anganongano, dia mandeha manaraka tenin'Andriamanitra zay heveriny fahafahany manaraka ny filany. Riavana zany dia porofo lazain'ny Baiboly ny amin'ny fisiny tena andro farany. Fahaefatra, Ezekela toko fahafito, Ezekela toko fahafito dia ny andininy resitsika amin'ny andininy faharoa dia ny andininy fahatelo. Ezekela toko fahafito amin'ny agnaran'i Jesosy, tsy maninona resitsika manomboka amin'ny andininy voalohany amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary tonga tamiko miteny Jehovah nanao hoe, ary ianao ro zanak'olona dia izao no lazainy tompo amin'ny tanin'ny Israely. Inzao no farany, eny mbi akaiky ny farany ho amin'ny vaza-tany efatra. Ankehitriny dia mbi akaiky ny farany, ary alefaka aminao ny fahatezerako dia ho tsaraiko araka ny aleanao ianao, ka atambesotra aminao ny fahavetavetanao rehetra. Ny bokyny Ezekela dia manome porofo fahaefatra ny amin'ny andro farany, dia ny fahatongavana
ny fitsaran'Andriamanitra manokana izay manomboka hitsaran'Andriamanitra ity zao tontolo zao ity. Atsingitiko na alefako i Andriamanitra aminao fatezerako dia ho tsaraiko ny fitsaran'Andriamanitra sahady izao tontolo izao riavana boroho andro farany zao misy antsika izao. Apokalipsy toko fahaenina amin'ny andininy fahaefatra. Apokalipsy toko fahaenina amin'ny andininy fahaefatra. Ankehitriny ny fitsarana zao tontolo zao dia efa manomboka sady. Apokalipsy toko fahaenina andininy fahaefatra. Amin'ny agnaran'i Jesosy nisy soavaly hafa mena koa nivoaka ary mitaingina azy dia navela naisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoa ny olona ary nomena sambatra lehibe izy. Novahana le tombo-kase ny esorina ny fihavanana amin'ny olona mba hifamonoa ny olona. Izay lay marika ny andro fanana namoan'Andriamanitra ny tombo-kase maro. Ary na dia ny olona ny hafana sy ny olona ny fihavanana teo aloha aza rava tanteraka izany. Fandrafin'ny mpianaka, fandrafin'ny mpivady, fandrafin'ny mpivinanto, ny mpiretam-po, ny mpirahalahy, ny mpirahavavy, fampitorana hatrany amin'ny tribunal. Rava ny fihavana. Novahana le tombo-kase satria efa mandeha ny fitsarana zao tontolo zao ny esorina ny fihavanana amin'ny olombelona dia mifandratra mifamono tsisy mifankalala hoe dia ngeka preta-po amiko dia ngeka ray aman-dreniko natao anaisitra ny fihavanana amin'ny olombelona. Apokalipsy toko fahasivy andininy efa nomena antsika teto reto amin'ny andininy fahatelo hatramin'ny fahaenina. Ny fanokafan'Andriamanitra tombo-kase manaraka famohan'Andriamanitra valala izay manana ny heriny mainka ampijaly ny olona eto ambony tany ao anatin'ny 10 volana. Tena zava-toza ny ahitra amin'ity zao tontolo zao ity fitsarana sady izao tontolo zao. Ampanaimitaina ny olona manana lanja talenta iray any amin'ny 50 kilao hamotipotika zay zavatra rehetra misy eto amin'ity zao tontolo zao ity fitsarana zao tontolo zao. Apokalipsy 7 amin'ny andiny 7 8 fa ny ran'Andriamanitra manokana vorona zay tsy hinana afa-tsy ny tenany olombelona ny nofiny olombelona eto amin'izao tontolo izao fitsarana zao tontolo izao zavatra tsy maintsy hitranga. Apokalipsy toko fahaenina andininy 12 raisitsika kely andininy 12 hatramin'ny 17 amin'ny agnaran'i Jesosy. Vakiny amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary nahita aho rehefa nivana ny tombo-kase fahaenina nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro tonga tahaka ny raviko ny volana ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny volomanta raha ozongozon'ny rivotra mahery izy. Lasa tahaka ny taratasy vorona ny lanitra tendrombohitra sy nosy rehetra dia nafindra niala tamin'ny fitoerany. Mpanjaka ny tany lehibe ny mpiarivo mpanan-karena lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra ny hery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny amin'ny tendrombohitra. Ary hoy izy ireo tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka feno izay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny fahatezerany zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezerany ka iza no mahajanona. Matahotra ny olona dia hiantso vatolampy tendrombohitra andrakotazy fa tsy isy zany fa nosy arafindra. Ny nosy arafindra ozy ny baiboly riavana tena tsy ravina ny zavatra izy eto amin'izao tontolo izao miandro farany
sy ny porofo zay lazainy baiboly tokony ianaran'olo profety ianarany zanak'Andriamanitra tsy hofarina amin'izao tontolo izao tsy farinany amin'ny ampizo fa isaina ny any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny any amin'ny Jesosy ny any amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria izao tontolo izao dia miroso amin'ny fampitena miroso amin'ny faharavana tanteraka ny ten'Andriamanitra milaza ny amin'ny faran'andro na ny famaranan'Andriamanitra izao tontolo izao. Porofo fadimy farany dia mijanona lavalava kely tsika eto amin'ny teboteboka anankiray ity izay eto n'Andriamanitra maneho ny andro farany ny porofo fadimy ny amin'ny andro farany ry havana dia ny fisiany karazana fanahy maro izay miasa eto amin'izao tontolo izao. Averiko porofo fadimy ny andro farany dia ny fisiany fanahy maro izay raisiny olona izay ankatoavin'ny olona miasa eto amin'ity zao tontolo izao ity. Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany. Jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany. Ry malala aza mino fanareta fa izato eta ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny atsy satria maro ny mpaminany sandoka efa lasana amin'izao tontolo izao. Aza mino ny fanareta be dia be ny karazana fanahy izay miasa eto ambony tany zany nanamporofona fa tanteraka ny baiboly andro farany misy antsika. Baiboly ny teny aza mino ny fanareta aza mino ny fanareta satria be dia be ny karazana fanahy izay miasa eto ambony tany. Ao amin'ny Jaona Korintiana voalohany azafady toko faharoa andiny roa ambin'ny folo ne somary ampitaiko kely vetivety ireto karazana fanahy izay miasa eto amin'izao tontolo izao ho mariky ny andro farany le teboka fadimy ny andro farany porofo fadimy fisiany fanahy izay miasa izay tsy fantatra na dia ny olona mpitondra fivavahana raha lasa tsy mahafantatra hoe isa tsy izy io. Somary hijanona kely eo amin'ny teboka io tsika. Korintiana voalohany toko faharoa andiny roa ambin'ny folo. Raisitsika tsirairay fa misy karazany roa ambin'ny folo izy ireo araka izay fotoana omeny tompo eto. Korintiana voalohany toko faharoa andiny roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa isika tsy nandray ny fanahyn'izao tontolo izao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika. Tsy nandray fanahy n'izao tontolo izao fanahy anankiray io. Le hoe fanahy n'izao tontolo izao dia mitarika ny olona ho tia izao tontolo izao. Dia izay nahitantsika mpivavaka maro izay tsy fantatra ohatsy ny manavaka azy hoe mpivavaka ve sa tsy mpivavaka. Mitarika ny olona ho tia izao tontolo izao. Tsy misy fihavana amin'izao tontolo izao. Ny fomba fitafy, ny fomba fiteny, ny fomba fiainana. Satria ny fanahy n'izao tontolo izao dia miasa hita amin'izao tontolo izao. Miasa am-piangona. Dia mahatonga na dia ny mpivavaka maro voatarika ny amin'izao tontolo izao. Fanahy n'izao tontolo izao. Paoly miteny Korintiana Timoty faharoa toko fahatelo andiny fadimy manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny. Jaona voalohany toko faharoa dimy ambin'ny folo fito ambin'ny folo. Aza toy izao tontolo izao na ny zavatra eo amin'izao tontolo izao fa ny zavatra amin'izao tontolo izao filanino filany maso reka momba izao fiainana izao izay tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Romanina roa ambin'ny folo amin'ny andininy faharoa aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao.
aza manaraka ny fanaony. Dia ho Paoly manao hoe mivoay eo aminy ianareo, aza maneny zavatra tsy madio, hiandray ianareo Andriamanitra. Andriamanitra hiteny hoe zanako lahy sy zanako vavy ianareo, ary izy keo zao Jehovah Andriamanitrareo. Fanany izao tontolo izao. Faharoa, mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo amin'ny andininy raika amby roapolo. Karazana fanahy zay miasa eto ambony tany ary anampovoana fa andro farany misy antsika. Mpanjaka voalohany roa amby roapolo, andininy raika amby roapolo, roa amby roapolo, telo amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nandroso ny fanahy ka nitsangana teo anatrehany Jehovah ary nanao hoe izao no taona azy. Ary Jehovah taminy amin'inona nefa, ary izy ivoaka ao ka tonga fanahy mandainga eo ambavan'ny mpaminany rehetra. Dia ho indray Jehovah ho voataonanao ihany izy ka hatanteraka ianao. Dia mivoary ka ataovy izany. Koa indro Jehovah efa nanisy fanahy mandainga eo ambavany reto mpaminanao rehetra reto, ary izy koa efa nilaza ny anjo anao. Fanahy mandainga. Fanany izao tontolo izao. Misy koa natao hoe fanahy mandainga, fanahy mamitaka. Paoly miteny Timoty voalohany toko faefatra, Timoty voalohany toko faefatra amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany. Fanahy milaza marina fa miandrahoriana dia hiemitra ny finoana ny sasany, manaiky fanahy mamitaka sy ny fampianarany devoly. Fanahy mandainga, fanahy mamitaka. Ahoana ny fisehoany zany fanahy mamitaka zany? Tsara ho fantatsika zany. Fanahy mamitaka, mandainga, mipetraka eo ambavany mpaminany, mpitoroteny. Dia mahatonga ny olona be dia be foafita. Izy io nefa tsy izy io. Mpanjaka voalohany toko faha-raika roa amby roapolo, verina amin'ny mpanjaka voalohany tsika toko faha-roa amby roapolo dia ny andininy efatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy fa Zedekia zanaka Kenana nanatona dia namelony tokolaky Mikaia sady nanao hoe taizano ny alan'ny fanany Jehovah tamiko hiteny aminao. Satria lehibe ny mpaminan'ny Ahaba ty Zedekia ty. Raha ndeha nafika ny Ramota Gileady Ahaba dia niantso an'ilay mpaminany izy hoe hiakatra Ramota Gileady ave zay. Fiadanana ho anao, fiadanana ho anao ry mpanjaka, mandehana fatolo Jehovah am-pelantananao. Dia ho Josafata, tsy azoazoko zany fanambarana zany, tsy mandresy lahatra zany. Nga moa tsy mba misy mpaminany hafa ry mpanjaka tahin'Andriamanitra masiny ianao. Raha misy anakiraha izay any Mikaia ny anarana, tsy mba maminany tsara amiko, tsy tiako lenga io, tsy tiako mihitsy io, tsy mitoriteny tsara amiko io. Aza manao an'izany ianao ry Josafata matsiany Ahaba fa afaro izy mba hinotsika ny teny Jehovah. Dia io Mikaia tamin'ny Zedekia, fanany Jehovah niala taminao. Riavana alohan'ny dirany fanahy mamitaka ao anatiny ny olo mbofonjeray. Eno tsara azafady, fa miala aminao aloha ny fanahy masina, miala aminao ny fahasoavana araka zay zavatra mety nataonao tany. Ary rehefa miala aminao fanany fahasoavana, fanan'Andriamanitra marina, dia mitsofoka ny fanahy mamitaka. Boky ny Pitsara enina ambin'ny folo andininy roapolo, raisitsika vetivety. Pitsara enina ambin'ny folo amin'ny andininy roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia raha vehivavy amely ianao ny Filistina ry Samson, dia nifoto amin'ny toromasony Samson ka nanao hoe ivoaka tahaka ny teo aloha aho ka nietsika ny tenako ka ny tsy fantany Jehovah efa niala taminy. Nazirita izy, olona manana ositra izy, olona manana fanahy masina marina Samson, fa niala ny fanany Jehovah.
voafitaka izy anetsika ny tena kaosy amin'ny fotoana miala ny fanahy masina Toriteny iray dia anao fombafomba fotsiny amin'ny fomba fitoriana teny zafady mety fietsiketsena ivelany fa maina tsy mitondra ninnininy satria miala ny fanahy masina tena no mihetsika fa ny fanahy masina tsy mihetsika miala ny fanahy masina dia miditra ny fanahy ratsy ary dia hitatsika fa voafitaka na dia Samsona azy anetsika ny tenaka ao mbola haiko ny Toriteny mbola haiko manao fombafomba-pivavahana fa ny fanahy masina tsy ao efa tsy izy io Samuela voalohany toko 4:4 Samuela voalohany toko 4:4 amin'ny agnaran'i Jesosy fa ny fanahy Jehova efa niala tamin'ny Saoly ary ny fanahy ratsy avy tamin'i Jehova nampahory azy miala aloha le fanahy masina dia mitsofoka fanahy ratsy fanahy mandainga fanahy mamitaka ary dia jery sara fa natao hoe fanahy mamitaka fanahy mampahory ny olona hipetrahan'izany fanahy zany tsisy fiadanana tsy manana na izy ary tsy manana fiadanana izy tsy manana fifaliana nefa raha jerentsika ny baiboly Galatiana 10:20 vokatry ny fanahy fifaliana fiadanana fiainana fahasambarana fizy tsy manana satria tsy izy io fanahy miasa io tsy izy io Samuela voalohany 2:20 amin'ny 9:10 hatramin'ny 1:20 rehefa niala tao amin'ny Saoly mpanjaka zay nanana ny fanahy masina marina fa nan'Andriamanitra dia nitsofoka fanahy ratsy tsofoka fanahy mamitaka dia izao nolazain'ny baiboly moly izy ary dia mitoraka lefina amin'ny Davida zay natao hoe fanahy mamitaka mpamon'olona fanahy mamitaka fanahy tia mamon'olona fanahy mamitaka fanahy tia manamartana tsy manaiky ny teninao zany izy zay no natao hoe fanahy mamitaka ny azy ihany no marina ninona ny fahamarinana voizinao tsy anaiky an'io satria voafitaka olona io tsy anaiky anao izy ny olona misy fanahy mamitaka mpanamartana izy ihany no tadiaviny iankohofana fa na dia misy aza ny zavatra diso ataony faty izy raha natonanao ifona aminao mpanamartena misao zao zany natao hoe fanahy mamitaka tsy miainanao izy tsy miainy tolotsainao izy izy tsy manaiky diso na dia efa diso aza ny zavatra ataony tsy miaiky izy marina foana ny azy ny fanahy mamitaka fanahy manjakazaka manjakazaka am-piangonana manjakazaka amin'ny paster manjakazaka ao amin'ny vady anaty tokantrano fanahy mamitaka fanahy manjakazaka ary zany ro any miteny aminao fa mety hidiran'ny fanahy mamitaka ny pastera mety hidiran'ny fanahy mamitaka ny vadiny pastera mety hidiran'ny fanahy mamitaka ny Toriteny rehefa tsy mitanjana zay no tonga Jesosy niteny tamin'ny apôstôly zato eta fantaro fanahinany eo aminareo tsy fantatrareo Jesosy nitoety ny fanahy zay anareo tsy fantatry ny apôstôly zany izy ireo dia nangataka ny andatsana hafa tao Samaria dia o Jesosy tsy fantatrareo kory zay toetry ny fanahy ao anatinareo tsy fantatrareo zany riavana zany tsy mba ivovoizantsika karazana fanahy sy fahafahitana sy eto ten'Andriamanitra madio no meny eto tsy mivovo resaka nofo etsika
satria amin'ny fotoana tia mivovoy an'ireny fanahy nofy zao zao reny olona reny mola idiran'ny fanahy mamitaka reny. Fa eto ten'Andriamanitra madio, ten'Andriamanitra tsy misy kolema, ten'Andriamanitra marina, tondranao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitandrema amin'ny fanahy mamitaka. Rehefa tsy mitandrina ny Toriteny dia mety hiditra ao anatin'ny fanahy mamitaka. Za miteny aminao, aleoko lavitra mamoaka devoly ao amin'ny jentilisa anankiray na devoly 200 tsy zay pino anankiray diran'ny fanahy mamitaka. Fa zava-doza fanahy mamitaka, fanahy ny fanoherana, fanahy ny fanoherana, manohatra foana na tsara ny zavatra ataonao na dia fa mba miezaka ianao manao zavatra manohatra foana. Izy moa tsy resy lahatra zao, mijery ny ezaka rehetrarehetra zao, plafond, sonorisation, mijery ivela mijery anatiny, mandeha ny asan'Andriamanitra. Fa ny olona manana fanahy ratsy, manana fanahy maloto, manana fanahy mamitaka, ninina ny tsara tsy mijery ny tsara izy, manakina foana, manohatra foana. Zay le fanahy mamitaka. Indray mandeha ino ty zavatra teneninko anao ty fa niatrika an'ity zahay. Diran'ny fanahy mamitaka ty lehilahy anankiray kristianina pino. Rehefa nidiran'ny fanahy mamitaka izy afofoeziko fa tsy teneniko daholo aty. Fa ao amin'ny fahatsapana omen'Andriamanitra ny amin'ny famoahana devoly fanahy mamitaka, sarosarotra kokoa mamoaka devoly fanahy mamitaka noho ny mamoaka jentilisa anankiray feno devoly amanjatony. Mora reny. Ny sorony lambany ambony ambany. Tsika natadidy tamin'ny andron'ny sera Daoda sy frera misy kasikety misoratra Jesosy mamonjy, kasikety menamena. Dia zao napetaka n'le rahalahy diran'ny devoly le satroka, ny sorony lambany, ny sorony mialatsiny, ny sorony lambany rehetrarehetra. Dia lasa izy nandeha ny Toriteny tamin'ny mpanan-karena tao tanàna, niatrika an'izany zay. Nandeha ny Toriteny izy dia niteny tamin'ny mpanan-karena re manao hoe bebay ianareo, fa izy miboritana. Hitanao ny olona misy fanahy mamitaka azafady na dia efa tsy mety ary ny zavatra ataony tsy resy lahatra io, aminy ny zavatra ataony mety foana. Ianao ety ivelany mahita tsy izy io, tsy mety io, fa izy ilay gedizany le fanahy dia resy lahatra fa mety foana ny zavatra ataony. Na fomba fiteny, na fomba fihetsika, na fomba fitafy, ninina ataony na dia miteny azy anao tsy izy io, tsy mety io, izy dia mety io. Zay le fanahy mamitaka. Aiza koa nahitana hoe olona miboridana andeha toran'i Jesosy? Fanahy ratsy, fanahy mamitaka, zay mihelipatana eto amin'izao tontolo izao. Ry zanak'Andriamanitra tena mila mivavaky, mila mitandriny, mila magataka ny fitariany fanahy masina mariny amin'izay ametratsika amin'ny tongotsika. Andro farany misy antsika, andro farany. Ro tsika ao amin'ny obolana toko fa 12 karazana fanahy anankiray faefatra. Obolana toko fa 12 andiny 12 amin'ny agnaran'i Jesosy. Obolana 12 ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimbana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona. Fanahy anankiray faefatra, fanahy ny firehareana. Ratsy io kanefa fanahy miasa io. Satsika ho dia tsy hita tanatin'ny baibolitsika izany. Paoly miteny amin'ny Korintiana 2 andiny 1:20, fa raha misy te hirehare aoka Jehovah ny rehareny.
tsy mahazo mirereny amiko aho, tsy mahazo mirereny amin'ny volako aho, tsy mahazo mirereny amin'ny faizako aho, tsy mahazo mirereny amin'ny firazanako aho, fa raha te rere aho Jehovah no rereko. Filipiana toko faharoa andiny fahafito. Jesosy Kristy raha tonga teto amin'izao tontolo izao no foana ny tenany, nanetry teny izy, no foanany maizy azy, foanany tenany, tsy mba ny avonavona, tsy mba ny rere, tsy ny evitenao zavatra, nanetry teny izy. Petera voalohany toko fahadimy, Petera voalohany toko fahadimy amin'ny andiny fahadimy, amin'ny agnaran'i Jesosy. Petera voalohany toko fahadimy andiny fahadimy amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny lolo, eny samy misikina fanetretena ianareo, ka mifanompo f'Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho any manetry tena. Manekeny loholo, manetry tena eo anoloan'ny loholo, manompo manohitra ny mpiavinavin'Andriamanitra, manome fahasoavana ny manetry tena. Aleluia. Tena toerin'Andriamanitra mihitsy ty karazana fanahy mirerety, fa sain'Andriamanitra sika iaina amin'ny fanetretena, sikina fanetretena, anana fanetretena, anaky loholo. Inona moa ny loholo? Hatrany amin'ny testamenta taloha, hatraty amin'ny testamenta vaovao, namoaka an'izay verset zay foana Jesosy hoe loholona, loholona, loholona. Paoly miteny noho ny fahakelezany oratsika. Timoty voalohany toko fahadimy fito amby folo, Timoty voalohany toko fahaefatra andiny efatra amby folo, Timoty voalohany toko fahadimy fito amby folo, Timoty voalohany toko fahaefatra andiny efatra amby folo. Nazavainy Paoly tsara aho fa ny loholona dia mpitandrina, mpitandrina, paster, manekeny loholona, manekeny paster anao. Aleluia, aleluia, aleluia. Ny olo masina na ny mpino dia tokony anaiky ny loholona na ny paster. Zay ny fampianaran'ny Baiboly. Ny loholona sy ny loholona, paster sy ny paster, tokony fanaja, fanome voninahitra. Loholona manaiky loholona. Aleluia. Ary hatrany miandro amin'ny testamenta taloha, hatraty amin'ny testamenta vaovao, Andriamanitra nanendry ao anatin'ny loholona, na dia maro azy izy ireny, dia tena nanendry Andriamanitra anankiray amin'ireny, nataon'Andriamanitra mpitarika, nataon'Andriamanitra filony loholona. Telo hatramin'ny fito tapitrisan'ny zanak'Israely, Mosesy nataon'Andriamanitra mitarika azy. Be dia be ny apôstôly, fa Petera no nataon'Andriamanitra lehibe loholona. Nabetsaka aza ny loholona, pastera manerana ny Madagasikara, atao fiangonana Jesosy mamonjy. Zafady ray aman-dreny manaingam-panajana, izy ny lehibe loholona atao fikambana mpivavahana Jesosy mamonjy. Maneran-tany, maneran-tany, loholona tokony anaja azy, pastera tokony anaja azy, mpino tokony anaja azy, CA tokony anaja azy, PCP tokony anaja azy, Cordo tokony anaja azy. Tsy misy mpitarika dobla, mpitarika ray ihany ao anatin'ny loholona. Mahazo toerana ray aman-dreny. Zao ny fampianaran'ny Baiboly koa azafady. Timoty voalohany toko fahadimy, Timoty voalohany toko fahadimy, Timoty voalohany toko fahadimy andiny fito amby folo. Amin'ny agnaran'i Jesosy, raisitsika alohan'izany Tesaloniana voalohany toko fahadimy, Tesaloniana voalohany, vetsika miveriny ao. Tesaloniana voalohany toko fahadimy andiny roa ambin'ny folo, telo amby folo, amin'ny agnaran'i Jesosy. Ary mangataka aminareo izahay ry rahalahy, mba ekenareo izay mikely iaina ao aminareo,
sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy no ny asany mihavana tsara. Timoty voalohany toko 5 andiny 7 valambifolo 7 toetra tokony ataony mpino sy ny loholona amin'ny loholona fanajana fanomezam-boninahitra. Toko 5 andiny 7 amin'ny agnaran'i Jesosy, aoka ny loholona zay mitondra tsara atao tokony azo fanajana roeny indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Ho ny soratra masina, aza manakombona ny fahafanompo mively vary ianareo ary koa ny mpiasa mendrika azo ny karamany, aza mandray teny hiampangana loholona ary tsy misy ratsy misy vavolombelona roa na telo. Tena napetraka mihitsy fanajana, manaja loholona. Ny olo-masina ny mpino manaja loholona, loholona samy loholona mifanaja fanome voninahitra. Tandremoziny Baiboly miampangapanga azy, raha tsy misy vavolombelona roa na telo, zavatra tsy mari-pototra hiampanganao tsy mety. Ary zay mahatonga an'Andriamanitra mandrara atrariam-boalohany ny andavana fanamy rere tokony hanetry tena eo anoloan'ny loholona, tokony hifanetry tena, hitafy fanetretena, hitafy fitiavana, hitafy fanajana, tary lalana ny fifalimezam-boninahitra, manajana mpitondra anareo. Na manahoana ny fijery, na manahoana ny fitsara, na manahoana zay ihany mpitarika ray ary tokony hanaja hanome voninahitra ny olom-ba fitin'Andriamanitra. Mety aminareo ve zay Toriteny zay azafady e? Ireo karazana fanahy zay miasa ito amin'izao tontolo izao. Isaia 7:20, Isaia 7:20, Isaia 7:20 amin'ny andiny 10. Izao ny voasoratra ao: Jehovah efa nampidina fanahy masondry torao aminareo ary efa nakipy ny masonareo dia ny mpaminany izany ary rehefa nosarona ny lohanareo dia ny pahita izany. Fanahy masondry tory, fanahy anankiray fadimy ihany koa zay miasa eto ambony tany, fanahy mitondra toromaso, mampatory olona na dia mpiangonana azy. Fanahy masondry tory. Salamo 3:7, Davida dia miteny manao hoe ampahazavao ny masoko Jehovah fa andao reniko mitoromaso mpahafatesanao. Romanina 3:2, Paoly miteny zao ora izao, ora tokony foazantsika amin'ny toromaso. Efesianina 5:4, mifoaza ianao zay matory, mitsangana maty dia ampazavanao Kristy Jesosy. Tandremo fa misy ny fanahy masondry tory, matoritory, na dia efa mivily amin'ny lalana tsy izy aza vo ny toromaso mpahafatesa. Isaia 7:20, Isaia 7:20, somary mandeha malakilaky kely satria ty farana ny orako. Isaia 7:20 andiny 4 amin'ny agnaran'i Jesosy: Jehovah efa nampidina fanahy mampandraingiraingy tao Egypta ka efa nampivembena azy tamin'ny asany rehetra ireo, dia tahaka ny olona mamo miraingirangy sady mandoha. Fanahy mampiraingirangy. Ty karazana fanahy mampiraingirangy ty, fanahy mampiditra anao anatin'ny olana, anatin'ny kiso, tena ho anatin'ny zavatra tsy nampozinao na latsanao, nandatsanja ny karazana fanahy mampiraingirangy zany. Dia zay mahatonga hoe mivembena toy ny mamo izy, tena tsy hitanao tsony zay aliny, toy ny mamo. Fanahy mampiraingirangy, mampiditra na amin'ny lavaka, mampiditra amin'ny kiso, manala baraka. Fanahy mampiraingirangy. Timoty 2:1 amin'ny andiny 7, Paoly miteny tsy nomena fanahy osa ianareo,
misy koa natao hoe fanaoso, tsy ho sarabatana fa ho saram-panahy. Misy ny olona rabatana voajanahary na mitazona kifafa anankiray ary izy dia efa mangana ny tenany, naturel mihitsy zany voajanahary. Fa le fahosana eto, fahosana ra-panahy, le hoe ho saram-panahy, tsy majoro amin'izay tokony jerena, tsy majoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Osa Apokalypsy 1:25, ny osa sy ny tsy milo any ny anjarany ratsiny any amin'ny fariafo solofary. Salamo 5:7-7, tsy nisy osa na dia iray azy teo amin'ny fokony Israely. Maniry Andriamanitra ny seko lalàdy ny tanora vehivavy lehibe lehilahy lehibe tsika rehetra mba tsy sosa amin'ny anaran'i Jesosy. Ho resentsika zany karazana fanaosa izany, roatsika zany karazana fanahy mampiraingirangy izany, roatsika re karazana fanahy reo rehefa avy eo. Tsy avelantsika hiasa eto amin'ny foibe koron-drano satria asan'Andriamanitra ity. Petera 2:4-4, misy ihany koa natao hoe fanampijangajangana, fanana sodomita, zay mitarika ny olona ho amin'ny fijangajangana, tarika ny olona ho amin'ny fanaovana fiainana ratsy sy maloto. Lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy, zay ekeny fivavahana maro amin'izao any farany misy antsika izao. Fanampalotona, fanampijangajangana, fanana sodomita. Tokony nanohatra an'izany tsika ry Jesosy mamonjy. Marika toko voalohany 13:20, nomeny Jesosy anarana hoe fanamaloto. Fanamaloto zay mitondra ny olona fahavetavetana, mitondra ny olona falotona, falotom-bolotra, miteny ratsy, falotom-piainana, falotom-pitondran-tena. Voatafitoana dia miteny ratsy, misy fanamaloto. Marika toko 5:5, ny fanamaloto dia nipetraka mandrakariva tao amin'ny fasana satria ny fasana maloto. Maloto, fanamaloto. Marika toko 7:5, ny aretina ihany koa dia nomeny Jesosy anarana hoe fanahy ny aretina, fanamona, fanamarenina. Ny aretina na aretin'iny io na aretin'iny fanahy io, cancer, fibrome, kysta, ny aretina rehetrarehetra fanahy ny aretina. Tao jerentsika Lioka 3:1-2, isaky miteny aretina Jesosy dia milaza fa fanahy ny aretina. Lioka 3:1 amin'ny 2:1, amin'ny anaran'i Jesosy. Arindro nisy vehivavy izay nanana fanahy mafarofy 20 taona, nanjoko izy ka tsy natraka akory. Fanahy mafarofy. Isaky ny mametra tanana Jesosy vavaka ho an'ny aretina dia miteny manao hoe fanamona, fanamarenina, fanahy mafarofy, karazana fanahy fafolo ny aretina. Ny tompany nasitrana ny marary rehetra tonga eto amin'ny Jesosy mamonjy foibe koron-drano amin'ny alahady maraina ity. Resy ny fanahy ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny Toriteny dia andray an-tanana sady ny aretinao Jesosy, hiala ny fanahy ny tenanao, hiala ny aretina rehetra, ary dia mpandresana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Oabolana 7:20, oabolana 2:4-4, misy ihany koa 2:10 natao hoe fanakivy. Fanahy ihany koa mifankiviana. Kivy aho zany, tena kivy. Dia lazain'ny Baiboly hoe fanakivy. Fararian'ny olona zakany olona ihany fa ny fanakivy iza no mahazaka izany. Rehefa ny olona anankiray miteny kivy tsisy fampahirezana azonao ampidirina aminy, tsy mandaitra fampahirezana rehetra fa mivoaka ny vahany. Tena kivy aravana, kivy tanteraka.
mba tsy nampoiziko kivy aho tena kivy aho riavanao ny andro farany betsaka ny karazana fanahy miasa roahy ny fanakivy roahy ny fanakivy io fanahy manakivikivy ianao tonga eto anao fa mampaela anao tamin'ny ra fiderana mbola kivy ihany ianao fanahy io tiany Jesosy andresy zany karazana fanahy zany ianao androany faharoa amby folo Joba toko voalohany Joba toko faharoa no ny fahakelezany oratsika fanahy ny fahafoanana mampitotongana fiany an'olona anankiray manafona ny volanao manafona ny vatanao andefomandrinao anatin'ny tokantanao manala azy izay mahatonga ny olona miteny manao hoe tena mba olona nanana maizy azy ny olona iny fa gaga mangataka ankehitriny foana misy fanahy manafona fanahy ny fitotonganana dia tsy ny vetsika raha hiteny aho hoe ny faritra sava nalaza 3 millions 7 millions ny kilo ny vanille taloha totongana zany ankehitriny vidim-boanjo tsy mampino amidy atokotoko eny an-tsena vanille valerana 1 million 7 millions 5 millions 3 millions les kilos totonga fanao ny fanafoanana mampitotongana ny fiainanao fiarikarenanao tokantranonao zay ataonao tsy mety zay ataonao tsy mandeha misy fanahy mampitotonganao roatsika zany androany amin'ny anaran'i Jesosy hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy mpandresy amin'izay ianao satria be dia be niratra maso androany ay misy karazana fanahy be dia be zay miasa eto ambony tany tsy fantatra akory miditra tranam-piangonana fanahy mamitaka fanahy mandainga fanahy masondritory fanahy fahosana fanahy be dia be hatrany mitirava hiaritra amin'ny fivelomanao karamanao manalanao amin'ny asa misy anao mba hitotongana ny fiainanao farany dia vavakintsika riavana fahatelo amby folo na misy aza karazana fanahy maro samihafa zay mandehandeha mangetsa manapotika fiangonana manapotika tokantrano manapotika fiainan'ny olona maro sorana koa Andriamanitra fa misy ny fanahy masina misy ny fanahy masina tena fanahy masina Isaia 4:7 andiny fahatelo andatsaka rano amin'izay mangetaheta andatsaka ny fanahiko aho Janona 3:4 tsy misy fetra ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahy masina o Jesosy ianareo na dia ratsy aza malala manomeza afa-tsoa ny zanakareo tsy maika ny rainareo zay nan-danitra anomeny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy asan'ny apôstôly toko faharoa 7:7 nisy teny fikasana dia hoanareo ho any zanakareo ho any zay rehetra lavitra na iza ntsony Jehovah Andriamaniny anatona azy fanahy masina io le fanahy manangana io le fanahy mampahery io le balsama io le papiona io le mitarika anao hoe maireza rahavavy maireza rahalahy fanahy masina zany androany aza miandro Pentecosta fotoana ty maraina ity raisin'ny fanahy masina androany Joela toko faharoa raisika faraparany Joela toko faharoa 3:20 Joela toko faharoa andiny 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy ary ianareo ry zanak'iona mirafirafo sy mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitrareo fa anomenareo lohaorana honina izy dia andatsaka ranorana mivatravatra ho anareo eny ny lohaorana sy ny farahorana lo andatsaka rano orana ranorana mivatravatra aleluya zana azafady misy ny lohaorana misy ny farahorana raha amin'ny ara-panany jerena ny atao hoe lohaorana fotoana voalohany latsany fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste io ny lohaorana
fa ny faraorana kosa asana apôstôly toko faharoa vakitsika andiny fito ambin'ny folo valo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo amin'ny andro farany nandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra faraorana zay nampanantena ny Andriamanitra fa ho goavana le faraorana, goavana le fifoazam-panahy, goavana le asan'ny fanahy masina. Koa tsika sera sy frera relasana bafo be koron-drano mila faraorantsika. Alleluia! Jesosy mamonjy manerana le Madagasikara mila faraorana. Hoy Paul apôstôly asana apôstôly sivy ambin'ny folo amin'ny andiny faharoa manao hoe efa niraisina reven'ny fanahy masina, efa niraisina reven'ny fanahy masina, efa niraisina reven'ny fanahy masina. Fony faoniny ianareo. Ilaina mandray ny fanahy masina ianao androany. Ilaina tena mandray ny herin'Andriamanitra anao androany. Ilaina anao vehivavy mandresy, lehilahy mandresy karazana fanahy rasy rehetra. Firy amintsika mba handray ny fanahy masina androany alahady maraina. Vavaka ho anao ny izay. Andro farany zao. Pesaka ny karazana fanahy miasa. Mba tsy hahatonga anao afa-baraka ny fitsaran'i Kristy. Ho tafajoro hatramin'ny farany. Raiso ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina. Raiso ny fanahy masina androany. Aza manavaka ny tenanao mihoatra noho ny hafa ianao. Mangatay ianao hoe Jesosy io mila ny fanahy masina. Mba voaro, mba tsy voafitaka ao. Andro farany misy aho ilaiko ny fanahy masina. Ataontsika zay irezay dia hivavaka ho anareo izay aty ambony hira fa efapolo sy efajato. Fanahy eo midina eto amin'ny foibe koron-drano. Tena fanahy masina marina. Dia roatsika ny fanahy ratsy rehetra sy asa eto amin'ity fiangonana ity. Fa ny fanahy masina na dia mbola tsy tonga zany Pentecoste, tonga avy eto amin'ny foibe koron-drano. Efapolo sy efajato avy fanahy eo midina ho balsama ho anay rehetra Jesosy mamonjy maneran-tany. Dia sanitsangana antsika rehetra ao anaty izay ira fiderana izay dia hivavaka antsika rehefa avy eo dia angataka ny fanahy masina hiasa eo amin'ny fiainantsika rehetra.